Nampanao fiofanana tamorondava ny sampana miady amin'ny fahaverezan-tsolika an-dranomasina na ny OLEP, organe de lutte contre l'événement de pollution marine par les hydrocarbures. Ny zara roa ny fampianarana dia ny teoria ary ny fampiarana. Fanatetina. Ny faridranomasina Oseana Indiana dia anisan'ny toerana andalovan'ny sambo tatitra solika maro. Raha ny atotanisana avoaka ministeran'ny tontolo iainana dia solika 700 tapitrisa taonina isan-taona no mandalo ny ranomasina Indiana, ka ny 500 amin'ireo no mandalo ny canal de Mozambique. Antony izay nahatonga ny ministeran'ny tontolo iainana amin'ny alalan'ny OLEP manome lanja ny fampiofanana. Ny volana septambra lasa teo dia Morondava, faritry Menabe no nandray ny OLEP izay sampany eo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana. Fampianarana ireo didy amandalana, fampahafantarana amin'ny fiavian'ny fahaverezan-tsolika ary ny fisorohana izany no nozarain'Andriamatoa Andrianarson Aurélien talehan'ny fiofanana. Ny tanjona napetraka dia ny ahafezana ny fahaverezan-tsolika an-dranomasina ary iarovana amin'ny tontolo iainana. Fantatritsika zany fa rehefa hoe misy le accident zany, raha voafefy zany le toerana misy an'le accident, voafefy amin'le barrage reny dia efa 80% ny asa zay efa tsy afaka miditra intsony le accident, dia zay zao zany dia efa zava-dehibe indrindra. Zany hoe atao zany didinina le pétrole tsy voaka le pétrole. Une fois vita zay 80% ny asa dia récupérer indray tsika afaka le pétrole, tsy zavatra sarotra. Ka androany zany atsika zavatra tsotsotra ny ataontsika zany androany amelatra ny fomba famelarana n'ity barrage ty. Zany hoe salama zay averitsika isan-taona eto kanefa tsara ny mahita anazy. Tokony any amin'ny place any tsika manao fa mandreraka be le manala an'le barrage avy efa hidirany fasika ao anatin'le soroka. Anjary andany andro antsika eo ny analan'ny fasika anatiny. Dia zay zany naovantsika eto antsika ianao ary amin'ny 8h40 zany maximum eo rano. Raha ny information azy amin'ny 8h40 zany farany ambony. Tamin'ny tapany faharoa ny fiofanana dia niditra tamin'ny fampianarana amin'ny mpiofana, nampahafantarina ny fomba fampiasana ireo fitaovana ilaina raha misy trangana fahaverezan-tsolika an-dranomasina. Nenjehana avokoa arak'izany ireo fitaovana tandrify izany ao anan'ny sambon'ny Morondava. Nandray anjara ireo sampan-draharaha miankina sy tsy miankina tany an-toerana ka nahatratra 4 amin'izao fotoana izao ny olona nampiofanana ary afaka hetsika raha toa ka misy ny fahaverezan-tsolika an-dranomasina eto amintsika. Ny fitoerana 5 kosa no misy ny fitaovana afaka ampiasaina raha sanatria misy izay fahaverezan-tsolika amin'ny faridranomasin'i Madagasikara izay, anisan'izany ny ao Toamasina, Antsiranana, Mahajanga, Toliara, Manakara, Fort Dauphin ary Sainte Marie izay efa napetraka